Sehatra ny fampianarana ary sy maro ny mpianatra malagasy no maniry ny hanohy ny fianarany any ampitan-dranomasina any. Anisan'ny manana tolotra ao amin'izany ihany koa ny Université ASM izay miara-miasa akaiky amin'ny Université IESEG any La Frantsa any. Tonga eto an-toerana moa ny solotenan'izany fianarana izany ampafantatra misimisy kokoa ny mahakasika ireo seha-piofanana misy ao amin'izany université any ampitan-dranomasina izany. Mahomby ny fiara-miasa amin'ny alalan'ny antsoina hoe twinning programme ao amin'ny Université ASM sy ny sampam-pampianarana ambony IESEG any Frantsa. Tonga eto toerana indray ny tompona andraikitra avy amin'ity université vahiny ity isahana amin'ny fandraisana ireo mpianatra nahavita fianarana ambony roa taona teo amin'ny Université ASM ka maniry ny hanohy ny taona fahatelo any amin'ny IESEG any Paris na koa Lille ahazona ny masters. Efa maro ny mpianatra malagasy no tafita na koa mbola ampamitana ny fianarany any an-toerany, anisan'izany ny zanaky Andry Razafimpianarana. Fianarana misy zany na fahitako azy dia tena hoe mety tokoa ary miafitra no matetiky ka hoe hitantsika fianarana misy Manantanteraka ny dinika irana amin'ireo mpianatra vao mikasa ny azo any IESEG indray ireo tompona andraikitra kehitriny ho fanomanana ny andraisana ny andiam-vaovao izay tokony hanainga ny 4 Aogositra izao.